Miarahaba antsika rehetrarehetra dia faly araka ny fotoanan'ny fanomezana moa zany dia androany no iresantsika an'ilay lohahevitra momba ny hoe ireo ministera malagasy manoloana ny fahombiazana. Les ministères malagasy passent à l'épreuve de l'efficacité. Ny soratra dia ho atao amin'ny fiteny frantsay fa ny firesahana azy mba hazava ny malagasy rehetrarehetra dia atao amin'ny fiteny malagasy. Fa marihana fa ity sady efa fanasana sahady hoe ity conférence ity zany ty famelabelaran-kevitra ity dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe fanombohana ny pejy vaovao, pejy Facebook vaovao antsoina hoe observatoire des institutions na ny sehatra andinihana an'ireo rafitra samihafa. Ny observatoire des institutions raha ny mba faniriana dia ho sehatra anankiray nahafahana mifandinika afatsika mifandinika ary anasana manokana ireo spesialista ireo manam-pahaizana manokana ireo efa mpiatsehatra ny anivon'ireny institution samihafa ireny zany ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny any amin'ny raharaham-bahoaka any ny administration publique ny vokaroka ihany koa ary izay rehetra liana amin'ny fandinihana izay fizotra n'le rafim-piarahamonina zay rafitra eo anivon'ny fiarahamonina ary ihany koa ny resaka fitantanana ny gouvernance zany eto Madagasikara. Izy ity tsy hoe sanatria hoe toerana fitsarana tsy fitsarana na koa tsy be moral fa fizarana ihany an'ireo zavatra izay tsikaritry ny tena zany nandritra izay 10 taona an'izay dia tohanana ifampizarana eto miaraka amin'ireo izay mba traika efa kely nananana zay arak'izay mba niainana zany satria nisy fotoana niaina tao anatin'ny sehatra fitantanana na tany amin'ny tsy miankina zany na rafim-panjakana ka mety izay rehetrarehetra zay misy ataontsika fitaovana ara-teorika ihany izay ifampizarana zany dia izy ireny moa zany dia mifanaraka satria ny tena moa zany mpandinika fiarahamonina dia ao amin'ilay hoe sociologie des organisations sy ny sociologie de l'action publique ny resaka raharaham-bahoaka. Ny atao hoe petrakolana fototra izay nitondrako zany an'ity resaka ity dia ohatr'izao hoe ahoana ny fomba fijerintsika an'ireo olana matetika mpitranga mba miteraka tsy fambiazana eo amin'ireo ministera eto Madagasikara ary ahoana no hamakitsika an'izy ireny tsy miainga avy amin'le olona anankiray na isam-basan'olona vitsivitsy satria mora no mametsiny hoe tsy mahay io tsy compétent sy ny sisa fa akoatran'izay ahoana no fomba hamakina an'ireny atao hoe fanambina olana izay atrehan'ireny ministera ireny miainga avy amin'ny rafitra fandaminana ny fifandraisana sosialy ao anatiny ao fifandraisana samy olona ary ihany koa ahoana no hamakina an'ireny olana ireny amin'ny alalan'ny fijerena an'ireo contrainte ireo atao hoe ahoana moa zany tsy afa-manoatra satria ohatra ministery ara-politika sy ara-teti-bola mazava ao satria ministera no resahana dia ahoana ny hijerena anazy hamakina an'ilay toe-java-misy zany ahafahana mijery hoe inona koa ny tokony atao satria amin'ny faran'izy ity zany dia mba hiezaka zany mba hitondra an'izay zavatra everiko hoe tokony ho atao zany ao anatin'le izy rehefa avy eo ary